mahafinaritra anao zay satria lehibe ny famindramponao sy ny fitiavanao. Tompo hatreho feno ty fotoana ty ary oka ny fanotrona ny fanahy masinao tena anenika an'izao toeran'izao ary ny herinao magaga ikasika ny fon'olona tsy raray avy ka tena hoe olam-pamay voninahitra sy pakasitraka anao ary tena mpiankohaka anao eo anatrehanao zao fiangonan'izao. Mankasitraka anao sady zay tompo ny amin'ny zavatra rehetra ho tanterahanao eto amin'ity fotoana ty androany. Tompo ny zavatra rehetra dia avy aminao avokoa. Ianao ny tompon'ity fotoana ity ko androany apetrako fenao pelantananao dia ianao mihitsy no hitarika, ianao no omba ho fitaovana fotsiny ihany zahay ety anoloana hitarika ny olonao ao anatin'ny fanatrehanao fa ianao kosa ny kasika ny fon'ny olona. Hatreho feno izao fotoana izao tompo ho voninahitry ny anaranao rery ihany. Anome voninahitra anao izahay iankohaka ao anatrehanao zahay satria mendrika anao zany tompo. Androany zahay Jesosy aho dia tsy angataka na inona fa tena hoe iaiky hanome voninahitra anao fa ianao ilay tompony mpanjaka ny mpanjaka, ianao ilay izy hatrizay ary mbola ho mandraka izahay. Feno ianao zao fotoana izao Andriamanitro. Ta io ny fanompona rehetra entina manome voninahitra anao eto amin'ity toerana ity. Ta io ny fiderana, ta io ny fanatra indrindra ny tenao zay tena hoe toy ny sabatra roa lela Jesosy io manamboatra ny fiainanay. Ho tahinao anay izao fotoana izao mankasitraka ray masina tsara indrindra. Voninahitra teo anao irery ihany. Halleluja. Amen. Halleluja. Halleluja. Faly miarabantsika rehetra tonga manatrika ity fotoana ity tompo. Tonona aminao manokana ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray zanaka fanahy masina. Sy adino ihany koa miarahaba ireo olona manaraka any tokantrano any amin'ny fitaovan-tserasera samihafa. Zay rehetra ataon'Andriamanitra eto amin'ity toerana ity dia ho ataony any tokantrano misy anao avy tsy raray any ihany koa izany satria ny Andriamanitra topotsika io dia Andriamanitra manerana, Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra. Ko androany raha tonga eto ianao amin'ity androany ity oka tena hifantoka ianao amin'ny fanomezana voninahitra n'Andriamanitra. Sady zany ve raha miomboka hevitra amiko ny amin'izany ianao dia ndo hitsangana amin'ny toerana misy ianao dia tia hampahery anao androany. Ninina zavatra mety mbola misy amin'ny fiainanao androany dia izao tsy manova Andriamanitra n'Andriamanitra zany. Andriamanitra foana izy. Ninina zavatra atrehanao androany aza mifantoka ny amin'izany. Fandesika iankohaka fotsiny androany hanindraindra n'Andriamanitra fa Andriamanitra lehibe izy. Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra izy. Aza miteny akory ianao hoe Jesosy tonga eto satria sahirana ny amin'ny fampidiram-pianatra. Jesosy tonga eto satria marary avy aloha hijanona any zany. Fa androany mifatoha amin'ny Jesosy ianao. Mifatoha amin'Andriamanitra le mahefa ny zavatra rehetra ianao androany. Ame toerana eo amin'ny fiainanao izy. Fa raha ataonao amin'izany amin'ny fonao rehetra zany zavatra rehetra zany dia zao hoe izy andamina ny zavatra rehetra. Hitransehatra amin'io zavatra rehetra mety manelingelina amin'ny fisainao io izy. Satria ny teny Andriamanitra dia ilaza tahaka an'izao hoe fa ny zavatra rehetra dia efa ny herin'Andriamanitra ho atsika zanany. Mino an'izany ve ianao? Ko satria raha mino izany ianao dia tsisy zavatra tokony hampanahinao. Andesika tena hanome voninahitra n'Andriamanitra satria zasy ianao zao dia taranaka voafidy. Nataon'Andriamanitra ilazana ny hatsarany, hopidera azy, mpame voninahitra azy. Ka raha ohatra fentoloko ny fiainanao dia sahala ny mandainga Andriamanitra. Fa andesika tena hoe hanome voninahitra azy. Ndao arisika tonga. Chai, I, as you walk, I, breeze, always,
Tena mihina izany ve ianao hoe mandeha amin'ny fahagagana ny fiainanao? Tena raha mandinika ianao a. Raha mivola miditra amin'ny isa-tokantrano amin'izao dia tena hoe miaina amin'ny fahagagantsika. Tsy haiko ianao fa za tena resy lahatra amin'izany. Misy zavatra tena tsy sakatra ny sainao mihitsy hoe famatsiana viaizy, famatsiany lanitra. Izany ny antony tokony hanomezantsika voninahitra an'Andriamanitra foana. Mety misy zavatra androany tsy fanaraka amin'ny faniriany fonao. Fandetsika hianatra, hisaotra hakasitraka ary ho mpamey voninahitra an'Andriamanitra. Tena hoe mba tsy ho diso Andriamanitra raha nifidy asa ianao hoe ho mpitera azy. Zany mpitera zany tsy amina hirahirana amin'ny fihetsiketsehana, fa amin'ny fiainantsika ray manontolo dia maneho hoe mbola mpamey voninahitra azy isika. Ndeha isika mbola hiankoaka anatrehan'ny fahalehibiazan'Andriamanitra. Jesosy ianao ny azona ny fiainanay. Isan'andro zay dia miaina amin'ny fahatsaranao. Ahoana moa zay Jesosy no tsy hanome voninahitra anao? Ahoana zay tsy hiankoaka anatrehanao satria na ny ainao azy anie Jesosy dia nafonao ho anay. Mino fa ambiny ny zavatra rehetra momba ny fiainana satria fiainana mandrakizay aza homaninao anay. Saotra Jesosy, fiaino fankasitrahana lalina izay satria tsy anay loatra ianao. Saotra Jesosy. Uwazi ni zawacza.
Atolotranao rery zany aza mamboninahitra fiankofana rehetra satria mendrika anao izany. Masina loatra ianao, masina ianao Tompo, manatona ny seza fiandriananao zahay ankehitriny. Mihotrika ao anatrehany fahalehibiazanao sy ny fahasaranao rehetra satria mendrika anao izany. Halleluja, halleluja. Sara ianao Tompo, lehibe anao Andriamanitra tsara indrindra. Oh, rescolia di escolia.
fanjananao izany no antony ankofanay hanomezanay voninahitra anao satria nifidy anay niantso anay ianao Andriamanitra mba ho zany tokoa izahay mpiankohaka mpamay voninahitra anao natsoanao zay Jesosy sy natsoanao hovonjena fotsiny fa nataonao anao ny sitraponao ihany koa misaotra Jesosy mbola ilaza ihany zay masina anao Misaotra Andriamanitra fahasoavana lehibe ho anay ty fotoana androany maraina ity. Izy asa lehibe sy magaga andrandranay ho ataonao eo aminay rehetra. Ho ataonao tokoa izany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Maka toerantsika tompoko. Amaky Baiboly no sika dia orina an'ity Baiboly vakiako ity dia alokana fotoana anaovana vavaka isika. Toy izao voalaza amin'ny Tesalonianina voalohany toko 2 andininy 10 faraikambefolo ary nandininy 12. Arao tsara ny voasoratra. O Paoly, ianareo no vavolombelona ary Andriamanitra koa fa masina sy marina ary tsy nanatsiny tokoa ny fitondrantenanay teo masonareo izay mino. Témoignage velona nambaran'i Paoly tamin'ny olona rehetra hoe masina izahay, marina izahay, tsy nanatsiny tamin'ny fitondrantenanay izahay. Andiny faraikambefolo. Toy ny fantatrareo fa tahaka ny ray amin'ny zanaka no namporosinay sy nampinonanay ianareo isam-batana sy nananaranay mafy anareo mba andehananareo mendrika an'Andriamanitra izay niantso anareo ho amin'ny fanjakany sy ny voninahiny. Ry namana rehetra raha lasa nabavy tonga eto tsy fantatro hoe hatraiza marina moa no tena etaetanao ho an'Andriamanitra. Tena anisan'ireo olona vonona ny ho an'Andriamanitra tokoa vianao, sa tena anisan'ireo olona vonona ny ho an'Andriamanitra tokoa vianao. Tena anisan'ireo olona vonona ny ho an'Andriamanitra tokoa vianao. Tena anisan'ireo olona vonona ny ho an'Andriamanitra tokoa vianao. Tena anisan'ireo olona vonona ny ho an'Andriamanitra tokoa vianao. Sa
raha tonga eto anao dia satsary-pivavana no ataonao, ary raha mitondra titra ho kristianina ianao dia fombafomba no hitondranao ny fiainanao, sanatria ve ka izay le izy. Fa ho antsika anisan'ny lehibe takian'Andriamanitra amintsika dia araka io teny 10:20 io hoe mba andehananareo mendrika an'Andriamanitra izay niantsonareo ho amin'ny fanjakany sy ny voninahiny. Zany hoe isan'andro zany a ilaintsika tena mitoetra ho mendrika ho anatrehan'Andriamanitra. Ny fitondrantenanao tandremo mba tsy ho ratsy, ny zavatra ataonao tandremo mba tsy hoe hitovy amin'ny olona zao tontolo zao na hitovy amin'ny jentilisy. Aoka isy tahotra n'Andriamanitra mitoetra ao anatsikapino, na ho anareo fiangonana, na ho andreto namana mpitarika fidiaran-dreto, na ho anay izay mpanompon'Andriamanitra mitarika anareo. Io mihitsy mba handeha mendrika an'Andriamanitra isika, tena handeha mendrika ilay sitrapon'Andriamanitra isika. Ny olona tahaka izany a no azo antoka fa ho any an-danitra. Mino fa hainareo tsara ilay teny nataon'i Jesosy, fa hitan'i Jesosy hoe misy karazan'olona mamita tena eto izy, tena mamitaka azy ny sainy sy ny eritreriny, satria toy izao ny izy na tahaka izao ny izy. Dia hoy Jesosy, tsy izay rehetra manao amiko hoe tompoko no hiditra fanjakan'ny lanitra, fa izay manao sitrapondraiko izay ny an-danitra. Zay ihany. Ny titra tsy mampitra ny an-danitra, ny andraikitra tazominao tsy mampitra ny an-danitra, fa ianao miaina amin'ilay sitrapon'Andriamanitra, miaina amin'ilay fampianarana Kristy, zany no mampitra ny an-danitra. Ka anao vavaka tsika rehefa avy eo, anamafy ny falorantsika, ny mombantsika, mba tena handeha mendrika an'Andriamanitra tokoa isika. Ary tsy androany ihany no tokony hiaina amin'ny fiainana tahaka izany isika, fa dia mandra-piavin'i Jesosy eny amin'irao ny lanitra. Amen na? Amen na? Manaraka izany a, anao délivrance sika rehefa avy eo. Ny délivrance ho ataoko anareo dia ilay fandravana sakana. Satria tsy olona iray na roa ny olon'Andriamanitra mahatsapa hoe misy sakatsakana eo amin'ny fiainana amin'ny zavatra izay ataony, dia ho ravana io. Ka raha ho ravana io sakana io dia atao vita ny devoly, fa tsisy fomba afahany mitoetra ao aminao. Aseho ny devoly mihitsy hoe tsisy antony mbola hipetranao ato amiko, fa rehefa roan'ny pastera anao dia mandehana, za koa mandroko anao dia mandehana. Fa raha ohatra ka mbola misy zavatra ny devoly amin'ny fiainantsika, dia iny no mahatonga azy a tsy miala, fa dia roany izy dia mandeha dia miverina indray. Tahaka nyity tantara anankiray ity, nisy mpivady dia tsy fanaraka intsony izy mivady, dia ndroan'ilay vehivavy ilay lehilahy hiala tao an-tranony. Lasa anao mandeha, lasa anao mandeha, tsy mahazo mitoetra atao tranoko mihitsy ianao. Ty tranoko, lovako avy amin'ny ray aman-dreniko ity, tranoko ity, fa ianao mandehana. Ary tsisy anao intsony ato. Dia lasa ilay lehilahy, satria hoe lovany avy amin'ny ray aman-dreny io trano io, dia lasa tokoa izy. Tany izy tany. Dia ilay vehivavy tena zao vao milamina ny fiainako, fa hatramin'ny siny tato an-trano tena sahirana mihitsy aho, satria mamono kanefa tsy mampidi-bola. Dia taty aoriana verina ilay lehilahy, dia sedra ilay vehivavy andeha voaka ny trano, iny lehilahy fa hiverina. Aninona teo izy ilay vehivavy? Tsy efa ndroako ve ianao? Efa ndroako tahaka fandroaka alika mihitsy, dia iny mbola hiverana anao aty. Dia azafady raha matoa, mbola misy fananako ato, mbola misy ay ato. Tsisy anao ato e, tsisy anao ato.
tsisy volanydreninao na volandrainao ato, tsisy fananandreninao na fananandrainao ato, lasa lo mandeha tsy mahazo miditra tokona ambaravarana io, lasa ho a atsoko vonjy eo anao, asafaty fa mbola misy fananako ato, inona azy kirariko mbola mba mifarafarao izy izy, kirariko mbola mba mifarafarao, zany hoe no le kiraro tsy voatondrana tamin'izy voaroaka no mahatonga azy miveriny andray, kirariko mbola ato izy ka tsy maintsy mitsofokato a, tsy maintsy mitsofokato a, isika eo mba farafara haka ny kirariko, dia tena azoko onina tsara mihitsy hoe ohatr'izany ny devoly, roany izy dia mandeha fa miveriny andray izy satria nahoana mbola misy fananany eo aminao ao, asa toe-po ve, maloto, ratsy, tsy mamela elo ka, fitondran-tena ve, fitondran-tena da jentilisa, fitondran-tena ny olo zao tontolo zao, sa iny misy zavatra hafa mety fananany devoly eo aminao, roany izy dia mandeha fa miveriny andray, veriny andray ka hivavaka isika aoka andeha mendrika ho an'Andriamanitra isika, ary raha nanota ianao dia mibeba, raha ny fitondran-tena ratsy eo fiainanao mibeba, ary raha ohatra ka mitovy amin'ny jentilisa mihitsy ny nataonao dia mibeba, aza miverina amin'izany intsony, mba tonga ilay sakana ho rava, ary mba tonga ilay devoly tsy ho tafaverina intsony, satria ny faniriako amin'izao volany vitsivitsy melohany amarantsika antaona izao ny zato isan-jato amin'ny fiangonana ity, vavolombelon'ny fitahin'Andriamanitra, vavolombelon'ny herin'Andriamanitra, andao hiteka mafy dia mafy isika tompo, alleloia, ka andao mentsika voninahitra amin'ilay hira hoe avondrindra ianao Andriamanitra, tena avondrindra ny Andriamanitsika, aoka hitsaoka azy ianao, aoka iondrika anatrehana anao, aoka nompo azo fonao rehetra anao, vitsa hiry zay epipetrana ihany, tena hivavaka be mihitsy isika anamboatra izay tokony amboarina rehetra, le teniko te moa araka tenin'ny Paoly dia hoe andeha homendrika ho an'Andriamanitra, izahay ho Paoly hitanareo tsara fa masina izahay, marina izahay, ary fitondran-tenanay tsy nisy tsiny, rio zany dia mangataka aminareo ihany koa izahay mba ho takizany ianareo, zay zany ny hira ataontsika dia hivavaka hipepetrantsika rehetra. Akipy masinao satria fantatro fa hira hainao tsara io hira io. Dia saintsaino momba an'Andriamanitra izay tokonao a, Andriamanitra avo indrindra izy, ka aoka hitsaoka azy amin'ny fonao rehetra ianao, dia anao vavaka fifolantsika rehefa avy eo.
tananao atsakany tananao andao hivavaka tsika dia mba ho arak'ilay afatra netiko teo mihitsy no ho fiainantsika rehetra andeha mendrika ho an'Andriamanitra andeha hiaina amin'ny fahamasinana amin'ny fahamarinana andeha tsy misy tsiny eo amin'ny fitondran-tena tsy anao tahaka ny fanaon'ny olona zao tontolo zao ianao anao fifona sy fivavahana ranatsampy ianao fa tahaka izany mihitsy no fiainanao hatramin'izay ho any an-danitra isika kanefa ihany koa androany andravasakana ny tanjo dia hoe ho resitosika ny devoly mpanao sakana samy vavaka arak'izay famporisihana ataoko izay ianareo manao fa défi amin'ny devoly fa ianao dia tsy voasarika andeha araky ny nofo nandeha amin'ny fahotana fa hiainantsika ilay fampianarana ny baiboly hoe aoko masina ianareo amin'ny fitondran-tena rehetra masina Andriamanitra tompontsika dia aoko mbo masina tahaka azy ihany koa ianareo andravasakatsika androany aza vela izy zavatra ny devoly mbola hipetrapetraka eo aminao toery izy asa mandeha miaraka amin'ny fananana miaraka amin'ny fananana toery izy asa mandeha miaraka amin'ny fananana resika ireo e tsika olona mana fahefana no Jesosy mana fahefana no Jesosy ka toery izy andeha toery izy andeha aza varimbarina na varimbarina mijery olona na varimbarina mijery telefôna aza varimbarina mijery olona
navarimbarina mijery telefôna fa toerina dia vola andeha toera izy andeha toera izy andeha toera izy Jesu, onirani Jesu, onirani Jesu. Lumana diwai. Lumana diwai. Onirani. Pandesiai Luma Pandesia Onirane Onirane Jesu Onirane Jesu Onirane Jesu Fakai Sotra tompo lehibe ny fahazavanao eo amin'ny rehetra amin'ny anarana Jesosy amen. Amaky baiboly isika ato amin'ny Exodosy toko fa 7 dia vakina manoko amin'ny 19 dia samy mihaino tsara. Ary tonga ny Amalekita ka niady tamin'ny Israely tao refidima. Tonga zany ny Amalekita nanao sakana andreo zany Israely mba tsy hanohindiny ho any amin'ilay tany todradrony sy tantely. Toy izay tsika fa makina ny teny. Dia misesy tamin'ny Josoa mifidiana lehilahy ho antsika dia mandeha ihany ka miadia amin'ny Amalekita rampitso dia hijoro eo an-tampon'ny avoana aho ka hitana ny ten'Andriamanitra ety an-tanako. Ary Josoa dia nanao arak'izay efa nolazay Mosesy taminy ka niady tamin'ny Amalekita izy ary Mosesy sy Arona sy ora kosa niakatra eo an-tampon'ny avoana. Nisy fiara-miasa zany teo amin'ny Josoa izay nitarika ny miaramila ny Israely ary Mosesy sy ireo ekipany mba ho fandravana n'ilay sakana nataon'ny Amalekita tamin'izany fotoana izany. 11 ary raha nasandritry Mosesy ny tanana dia nahery ny Israely. Amen. Fa raha nampidiny ny tanana dia nahery kosa ny Amalekita. Fa efa vizana ny tanana Mosesy ka dia naka vato izy roa lahy ka nataony teo ambanin'ny Mosesy hipetrahana. Ary Arona sy Ora dia nanohana ny tanana ka ny ray tamin'ny anila ary ny ray kosa tamin'ny anila dia naharitra tsy nidina intsony ny tanany mandra-pahafatany masoandro. Ary Josoa dia nandresy ny Amalekita sy ny olony tamin'ny latsapatra. Araka io mihitsy no ataon'ny Andriamanitra eto androany. Iraisainy tsika rehetra
andravandreo mpanao sakana amin'ny anaran'i Jesosy tsy maintsy rava mpanao sakana. Amen. Tesaloniana voalohany iray toko faharoa andiny fafito ambin'ny folo sy ny fahavalo ambin'ny folo. Ary izahay ry rahalahy Paoly no miteny eto, rehefa tafasaraka taminareo vetivety foana tamin'ny fanatrehana fa tsy tamin'ny fo, dia vao maika nitady sy naniry fatratra ahita ny tavanareo. Tena tombontsoa lehibe ho anay Paoly ny niarana taminareo, tena tombontsoa lehibe ho anay, ary mafalana mandrakariva ny mbola hiaraka aminareo ho Paoly. Zay mahatonga azy ny teny hoe vao maika nitady sy naniry fatratra ahita ny tavanareo. Andeha fahavalo ambin'ny folo. Koa naniry akany aminareo ndray mandeha amana indroa izahay, dia zao Paoly nefa nisakana Satana izahay. Naseho ny devoly mihitsy hoe izahay dia manan-kery manakana anao ry Paoly, mba ho tsy tanteraka fanirianao ho any Tesalonika. Ry namana rehetra tonga eto, hatramin'ny andron'ireo zanak'Israely olon'Andriamanitra, hatramin'ny andron'ireo apôstôly sy ireo fiangonana voalohany, dia efa nisy zany atao hoe mpanao sakana. Taloha ela be dia efa nisy ny mpanao sakana. Ny ataony manao sakana andreo fahasoavan'Andriamanitra tsy ho tanteraka amin'ireo olon'Andriamanitra. Amin'ny karazan'ireo fahasoavana ao an-danitra ao, efa nomanin'Andriamanitra ireo fahasoavan'ireo omena ny olon'Andriamanitra. Kanefa dia maro amin'ireo fahasoavan'ireo no tsy mety tanteraka eo amintsika olon'Andriamanitra. Inona ny antony? Satria misy mpanao sakana ao. Dia androany io mpanao sakana io no ho esorintsika hialo amintsika. Andeo hiteka mafy dia mafy an'Andriamanitra isika. Nataony ihany koa manao sakana andreo faniriany ny olon'Andriamanitra tsy ho tanteraka amintsika olon'Andriamanitra. Maro nge ny kristiana no manana faniriany e, amin'ny karaza mihitsy ny faniriany. Ary reny maro amin'ireo faniriany reny no tena hoe sitrapon'Andriamanitra, tena kasitran'Andriamanitra, ary tian'Andriamanitra ho afaina. Fa sainga lasa ihany ny taona, lasa ihany ny taona, lasa ihany ny volana, lasa ihany ny volana, lasa ihany ny andro, lasa ihany ny andro, fa tsy mety tanteraka mihitsy ilay faniriana. Satria nahoana? Satria misy mpanao sakana ao. Dia izay mpanao sakana izay zany no esorintsika hiala eo alohantsika. Amen. Dia averiko indray hoe tany aloha be tany tamin'ny andron'ireo zanak'Israely olon'Andriamanitra, tamin'ny andron'ireo apôstôly, dia efa nisy mpanao sakana. Ary hatramin'izao vaninandro diavintsika izao dia mbola mitohy miasa ny mpanao sakana manakana andreo fahasoavan'Andriamanitra tsy ho tanteraka, manakana ny faniriantsika mba tsy ho tanteraka. Mino fa maro aminareo mety afaka hitantara amiko na hitantara amin'ny namanareo fa marina izany teniko izany. Tsy vitsy amin'ny mpino amin'ny olon'Andriamanitra takatsika no matsapa hoe misy sakatsakana foana zavatra taony. Tsy hoe tsy indray misy sakatsakana, fa dia hoe foana. Ohatrany hoe tsisy fitsaharana, fa dia miakavy misy sakatsakana, miakavanana misy sakatsakana. Dia izay foana ny tsapany eo amin'ny fiainana. Ny olona sasany indray, ny olon'Andriamanitra sasany matsapa tena hoe ireo teny navotsy mpanompon'Andriamanitra na ireo tsodrano natao mpanompon'Andriamanitra izay efa nanaovany amainina mafy be ary niraisany tamin'ny finoana, nanao ny zesta mihitsy izy raisiko.
raisitro fa ny mahavariana lasa ihany taona, lasa ihany volana, lasa ihany ny andro tsy mety anatsapany ny fahatiatiaran'ilay tenina votsitra na lay tsodralina atao mpanampon'Andriamanitra satria nahoana misy mpanao sakanao. Tsy resana intsony moa rehefa aminanina ato anaty ity baiboly ity, ireo te fikasana anaty baiboly ho an'ny olona sasany dia zay moa le faminanina, zay le teny fikasana, fa ny tena ity tsy mbola natsapa famarina zany mihitsy teo amin'ny fiainana. Misy antony ao satria misy fanahy, misy mpanao sakanao. Ao RHEFI-bavaka tsapantsika mihitsy hoe Andriamanitro, ahoana re fomba ataoko mba tonga anao henony vavaka ataoko ary ho valinao vavaka? Inona tokony ataoko mba hahazo valim-bavaka? Hifadianina ve? Efa nataoko izany. Anao fiara-tatory mivavaka ve? Efa nataoko izany. Mandohalika miakohoka mihitsy aho, taoko midona amin'ny tany ny lohako, aneoko fanetretena goavana, fa efa nataoko izany. Fa tsy mbola azoko mihitsy ilay valim-bavaka. Tsy mety ateraka mihitsy ilay faniriana. Ny tombon'izay eritreritra ao izay satria misy mpanao sakana ao. Dia izay sakatsaka zay ry havana malala no hofanantsika androany, ho ravantsika androany. Satria tonga amin'ny fotoana n'Andriamanitra hitsinjovana anao. Ataova amenina mafy be. Alleluia! Alleluia! Dia manoloana andreo sakatsaka nataon'ny fahavalo zao ny teniko aminareo, tandremo tompoko, tandremo. Aza mety kivy mihitsy anao, tandremo mba tsy ahazo anao ny fakiviana. Ary aza mihemitra ihany koa, aza verin-dalana. Satria zay nge ny tanjon'ny devoly hoe kivy anao, mihemitra anao, dia miverina any amin'indray, any amin'ny devoly indray. Dia verina fa mahafinaritra moa ny fiainana tafaverina any amin'ny devoly. Verina fa mahafinaritra moa ny fiainana tonga eo an-tanan'ny devoly. Tsy atsika atao mihitsy manefakiviana na mihemitra sy verin-dalana, fa ny mety amintsika raha ny voalaza ny baiboly no jereny, mila mandroso foana isika, mila mandroso foana isika. Paoly raha niara ny fanakatsakana izy ka tsy tanteraka ny faniriana eo na fiangonana tany Tesalonika, dia tsy hoe kivy aho zany. Za ranga manisan'ny apôstôly mahery, anisan'ny apôstôly tena mirehitra, anisan'ireo apôstôly mahita fagagana, kanefa tamin'ity ndray mandeha ity dia tena nanan-kery tamiko devoly nanakana so any Tesalonika. Nandeha indray tateoriana dia mbola voasakana so any Tesalonika. Dia kivy Paoly izy ianao tsy nataony makivy azy zany. Dia zay mihitsy zany ny fiainana natao iainantsika fiangonana eto Androndrakely. Tsy mahazo manao kivy ianao. Amenna. Aoko tsika hifampahery, hifanentana hoe aza kivy rahavavy aho, aza kivy rahalahy, mandroso foantsika. Satria io sakatsaka nataon'ny devoly io na hoelana ho aingana tsy maintsy rava io, tsy maintsy rava io. Tsy rava androany, ravantsika rapitso, fa tsy maintsy rava io. Eno nge zao tantarako aminareo zao hoe eno tsara mikasika ny tantaran'ireo zanak'Israely. Hainareo tsara ny tantara fa andevy tao Egypta ry zareo, fa tonga kosa ny fotoanan'Andriamanitra anafahana azy ireo hiala tsy ho andevy ny Egyptianina intsony. Ary tonga ihany koa fotoanan'Andriamanitra hitondrana azy ireo ho any amin'ilay toerana misy ny fitahiana matretrika, misy an'ilay fitahiana miopapana. Zay mahatonga an'Andriamanitra ny teny ao amin'ny Exodosy ao 3
andiny fafito sy ny favalo hoe efa hitako ny fahoriany olo ko Egypta efa reko fitarainany noho natao mpampiasa azy ary fantatro ny alahelony ka dia hidina Egypta amin'izay anafaka azy ireo amin'izany fanadevozana zany ary tondra azy ireo ho any amin'ilay tany tondra-dronono sy tantely Andriamanitra mihitsy no nanray décision ho amin'izany androany dia mampahiranareo io Andriamanitra ivavantsika io tompoko Andriamanitra manana fotoanany izy io raha sitrapontsika moa dia androany mihitsy ny fotoana atonga tena voatabe amin'ny fitahina miopapana fa Andriamanitra manana fotoanany ary ny fotoanan'Andriamanitra tena mety be amintsika tena tsara be amintsika fa andraso foana ny fotoanan'Andriamanitra izy tsy malasa loha kanefa eko izy tsy mba tara manana fotoanan'Andriamanitra dia araka ny laina ambarako teo tonga fotoana ho esorina Egypta ny zanaka Israely mba tsy ho andevoziny intsony ary hoentina any amin'ny tany tondra-dronono sy tantely mba hiaina amin'ilay tena hoe fitahina miopapana décision'Andriamanitra le izy kanjo nosakana amin'ny Farao sy ny Egyptianina zany fanapa-kevitr'Andriamanitra izany ka nataon'ny Farao sy ny Egyptianina zay rehetra azo natao mba tsy ho afaka amin'ny fanandevozana ny zanak'Israely tena nataony sy azo natao rehetra dia nalohanan'izay dia hoe Andriamanitra hoe tsy maintsy afako zanak'Israely ary tsy maintsy hoentiko any amin'ny tany tondra-dronono sy tantely izy satria izay ny aopoko i Andriamanitra ny aopon'Andriamanitra ny tahianao ny anambiny anao ny atokanao vavolombelon'ny fisingerin'Andriamanitra mety misy mpanao sakatsaka ny fiainanao fa zakivo hoy aza mihemitra ihany koa hoy aho fa ny Andriamantsika mihevitra antsika mandrakariva ny tanjo dia hoe tsy maintsy afaka ianao tsy maintsy afaka ianao dia ino ho ianao no nataon'Andriamanitra nandefasin'Andriamanitra karazana loza reo Egyptianina hitsarana azy dia amin'izay mamotsitra ny zanak'Israely ry zareo kanefa na dia zany azy dia mbola nasehon'ny Farao sy ny miaramilan'ny Egyptianina rehetra fa tsy avotsitra zany ny zanak'Israely tsy ho alefa ho any amin'ilay tany tondra-dronono sy tantely ny zanak'Israely zavatra mety mitranga tahaka izany hoe manafaka ho afana ianao ataony am-ponimpon'Andriamanitra mivavaka ho anareo zahay fa ohatrany hoe tsisy mangirana ohatrany fahazadino fa ny Andriamantsika tady hevitra foana hoe tsy maintsy afaka ty olona ety tsy maintsy afaka ty olona ety asioteka mafy be tamin'ny farany azy satria hitan'Andriamanitra fa tena miseho manohatra ny devoly tena miseho manotry Farao sy ny ekipany rehetra no zany ny antso misesy Andriamanitra hoe ila zao ny zanak'Israely mba anomana Paska fa rehefa miroso amin'ny Paska io zanak'Israely dia tsy maintsy amotsitra anareo ny Egyptianina tsy ho andevoziny intsony ary dia afaka mandeha ianareo ho any amin'ilay tany tondra-dronono sy tantely zay fanolazaiko taminareo amen ozy ny olona halleloia hoy ny olona amen dia samy nanomana Paska avokoa ny zanak'Israely rehetra ary dia rena tokoa Andriamanitra ry havana fa tsy niandry apitso na ny afaka apitso fa tamin'ny andro nanomanana ny Paska iny no tsy maintsy nanapa-kevitra ny Egyptianina hoe mialay eto amin'ny taninay ianareo mialay eto amin'ny taninay ianareo hoe daholo izay tianareo entina hoe daholo izay tianareo entina mandehana ianareo any amin'izay tianareo aleanareo raha ny toetra ny Egyptianina sy ny ara-tsim-panany mandrakizay dia ho andevozina foana ny zanak'Israely ny taranaka mifandimby ho andevozina foana fa saika
no ilay fitiavan'Andriamanitra lehibe tena lehibe andreo zany Israely a dia tsy maintsy namotsitra ny zany Israely ny Egyptianina. Zany fitiavan'Andriamanitra zany no porofon'Andriamanitra eto androany. Na inona sakasakana nataony devoly teo aminao. Na manao sy manahoana ny heriny sy ny fahefana misaoran'Andriamanitra fandroany noho ny amin'ny Jesosy sy ny azo fijaliana dia ho afahana ianao. Ho afahana ianao. Ho afahana ianao. Asiteka mabe. Halleluja. Amen. Zay ny tantara anankiray iny. Tantara anankiray faharoa indray dia ity. Mikasika ny amin'ireo zanak'Israely ihany. Zava-nisy teny ampandehanana indray ity tantaraiko ity. Tsy napoziny zanak'Israely indray ny zava-nisy teny ampandehanana. Tena tsy napoziny. Nieritreritra matsy ry zareo reo hoe rehefa afaka tao ambanin'ny fanevozany Egyptianina ka andeha hitodohany amin'ilay tantodradrony sy tantely dia lalana feno voninkazo foana no lalany zareo. Tsikitsiky, orakoraka, hafaliana, halleluja, amen. Kajo, tsy zany zava-nisy. Fa tonga tao lohany ranomasina mena indray ry zareo. Ary ilay ranomasina mena no nanakana. Amin'ny olombelon'olombelona tena veretra sy lany fanahy ry zareo hoe ahoana no hiampitantsika n'ity ranomasina mena ity. Amin'ny fomba manao ahoana. Tena impossible, tena impossible, tena impossible. Zany hoe ny ranomasina mena tamin'izany fotoana izany no anisan'ny sakana goavana indrindra nahazo andreo zanak'Israely ka saika nitondra fakiviana ho azy ireo. Saika nitondra fiamorana, fiverena an-dalana tamin'izy ireo. Ary zay mahatonga amin'ny teny hoe manoloana sakatsakana ataon'ny devoly amin'ny zavatra rehetra ataonao na amin'ny lafim-piainanao rehetra, aza kivy zany ianao. Aza miemotra zany ianao, aza verin-dalana zany ianao. Tsy han'ny solution. Tsy han'ny solution. Hitan'Andriamanitra io sakana io dia ny ranomasamena, ary efa fantatr'Andriamanitra ihany koa ny tokony ataony manoloana ny ranomasamena io. Fantatr'Andriamanitra hoe tsy maintsy sorika io sakana io vo afaka tohizany zany Israely ny teny makany amin'ny tany Kanana. Fantany izay tokony ataony. Ary zany no antony natonga an'Andriamanitra nampitondra tena Mosesy hoe ry Mosesy eo, lazao amin'izany Israely mba handroso izy. Lazao amin'izany Israely mba handroso izy. Tsy mahazo memotra, tsy mahazo verin-dalana, lazao amin'izany Israely mba handroso izy. Halleluja. Halleluja. Dia isaorana moa ny tompon'Andriamanitra fa tamin'izany fotoana izany dia nasehon'Andriamanitra tamin'ireo zanak'Israely hoe iza moa ao izay tomponareo sy hivavanareo fa izao no Andriamanitra mpamonjy anareo. Androany ihany koa ho asehon'Andriamanitra amintsika fa Jesosy izay ao anatsika, izy no mpamonjy antsika. Tsy anarana isalvanina fotsiny izay hoe mpamonjy antsika zay, fa androany ho porofon'Andriamanitra fa Jesosy mpamonjy antsika. Ho voavonjy ianao, ho afaka amin'ireo sakana rehetra. Amen. Dia nasehon'Andriamanitra tamin'ireo zanak'Israely ihany koa fa manana fomba fiasa marobe Andriamanitra ho fandravana sakana misy eo amin'ny olon'Andriamanitra. Tamin'ny androny tamin'ny fony zareo tany Egypta dia nanana fomba marobe Andriamanitra hoe nandefa loza amin'ny karazana fandravana sakana fa tsy rava moa ilay sakana tamin'izany. Fa nandefa fomba vaovao indray Andriamanitra nampanao Pasika dia rehefa natao Pasika rava sakana. Dia tamin'ity indray mandeha ity indray na dia goavambe ary ilay mpanao sakana dia niasa tamin'ny alala Mosesy mpanompon'Andriamanitra, Andriamanitra fandravana sakana. Nomen'Andriamanitra baiko Mosesy hoe Mosesy entiny tena dia sara roa io ranomasina io fa ho tonga tany maina io. Raha mahaolany olona impossible zany sarotra inona ny fahatantaran'izany fa rehefa zay ny
planin'Andriamanitra ny planin'Andriamanitra tsy maintsy tanteraka ka rehefa natao Mosesy tokoa le izy tao amin'izany Israely mandroso ary izy tonga le tena tao ambony ranomasina mena akory ny fagagana fa lay impossible tonga possible foana tsy teo olonoan'izany Israely ranomasina fa lasa tany maina dia afaka le pita ny ranomasina mandeha tany maina ny zanak'Israely. Amen. Exodus 5:20 anty 15 sy 20 no manambara izay. Androany tonga eto aho mijoro eto anatrehanareo andravana io sakana io. Na inona karazana no iaho, na inona heriny. Misaoran'Andriamanitra ianao, fandroany fotoanan'Andriamanitra. Ho afana misakatsakany ianao. Ho afana misakatsakany ianao. Zay midy agatany iteka mafy be. Aranorakoraka. Alléluia. Amen. Fatelo. Tantara fatelo mbola anisindray ny sakatsakana hafa teo amin'ireo zanak'Israely izay nitodohany amin'ny tany todradroa sy tantely. Inona fanakanana nahazo azy ireo indray? Nivoaka mipotra ho azy tany ambadibadika tany ilay antsoina hoe Amalekita dia nanakana ny zanak'Israely mba tsy hanohany teny ho any amin'ilay tany todradroa sy tantely. Dia fomba hafa indray nentin'Andriamanitra teo andravana sakana. Mosesy manokana nahazo tolotsaina avy amin'Andriamanitra. Zao ny tolotsaina azony. Andoha iraisaintsika ozy izy. Josoa, ianao mifidiana miaramila be dia be, dia ianao mandeha mitaritafika, mandeha manafika, mandravana sakana. Fa izao kosa, miaraka amin'ny ekipako, Ora sy Arona, ho any tapoka voana, anangana tehana eo anatrehan'Andriamanitra. Fa ho ravatsika io sakana io. Entre parenthèse, itsika pino io, tsika fiangonana mila miray saina. Amen. Rehefa misy zavatra ho ataotsika, mila miray saina isika. Fa anaty firaisan-tsaina no misy herin'Andriamanitra miasa. Alléluia. Alléluia. Tena mila miray saintsika. Ianareo tokantrano mila miray saina. Nareo par groupe, na 2, na 3, na 4, na 5, na 6, mila miray saina. Ny mpidera mila miray saina. Ny samy makao azy esory fa toetrana devoly zany. Tao anaty firaisan-tsaina nanaovana vavaka tamin'izany andro zany no nalatsaka Jesosy tao amin'ireo apôstôly sy ireo mpianatra ny fanahy masina. Dia izay firaisan-tsaina izay zany tokony hananantsika. Dia zao zava-nisy. Rehefa nanafika Josoa, nandresy izy satria ny tana Mosesy nitsangana niaraka tamin'ilay tena. Fa rehefa nampidiny Mosesy ny tana satria olombelona mba mety reraka ihany izy, dia nandresy indray ny Amalekita. Noho izany, mbola firaisan-tsaina ihany ity, tonga i Arona sy Ora. Niraisaina izy roa lahy, andoha tohanantsika Mosesy, ho ampitsika Mosesy. Amin'ny fananganana ny tanana, mitazona ilay tehany, amin'izay ho mpandresy Josoa sy ny ekipandrehetra. Ka rehefa natao tokoa zany, dia nandresy Josoa sy miaramila Israely, dia rava indray ny sakana. Halleluia. Zany tantarako aminareo zany ry havana, dia manambara fa tena misy mpanao sakana, fa tsy honohono na anganongano. Ary manao sakana amin'ny fomba maro samihafa ny mpanao sakana. Fa ny mampahery ry havana dia ty, misy mpanao sakana fa tsy maintsy mandresy isika. Misy mpanao sakana fa tsy maintsy rava foana io. Amen. Amen. Ny condition voalohany omeko anareo dia ilay nambarako taminareo ka natonga nanentana anareo mba hivavaka. Aza manota tahaka ny jentilitsitsony ianao. Oka hitondra tena mendrika eo anatrehan'Andriamanitra ianao.
toero zay rehetra mety fakapanahy entiny devoly mamely antsika olon'Andriamanitra. Ny fo ataovy madio. Amen. Aoka ho isan'ny mpamindra fo mandrakariva ianao, ho isan'ny olona mpamela heloka ihany koa ianao. Amen. Mazava ny tena ataon'i Jesosy sambatra ny madio am-po fa izy maninona? Izy no ahitan'Andriamanitra Matthieu 5:9-9. Zay zany condition voalohany. Fa ny faharoa ao reno ao am' Jesosy sy ny azo fijaliana ny fononao sy ny fanantenanao manoloana ny fandravana sakana zay ho ataonao ho ataontsika eto manomboka androany. Ny finoana Jesosy sy ny azo fijaliana matsy misy hery mahagaga tena tsy hay toerina mihitsy ao. Tena misy hery mahagaga tsy hay toerina. Ame ohatra Hébreux 2:12 tamin'ny alala fahafatesan'i Jesosy teo ambony azo fijaliana no natonga devoly resy, natonga azy rehetra sy ny ekipany voaringana. Itsika io zany zao randravasakana zay ataony devoly nataony oziny dia tsy hoe miady na manohatra alesakana entiny devoly dia le devoly mbola miaraka amin'ny heriny, miaraka amin'ny fahefana, miaraka amin'ny fanapahana, tsia efa tsy manana heriny intsony zareo fa efa resy tamin'ny alalan'i Jesosy sy ny azo fijaliana. Manamafy azany le Kolosiana 2:10 andao nke vakiny iny ary ny esorin'Andriamanitra tsy eo amin'ny tenany devoly lay fanapahana sy lay fahefana nentina nanapaka n'ity zao tontolo zao ity, nentina nampahory ny olombelona teto ambony tany ity. Efa nesorin'Andriamanitra tsy hoe ho atanany devoly tamin'ny alalany azo fijaliany Jesosy. Dia avy eo io voasoratra io no ny azo fijaliany Jesosy Kristy dia sika zay mino an Jesosy, sika zay manana Jesosy dia ho tarian'Andriamanitra toy ny fitarik'olona nandresy. Amen. Tataky ny ahoana moa ny fiainan'ny olona nandresy zany? Orakoraka ange zany, orakoraka ange zany. Fa raha teo zao nandresy ny Barea Zandrana. Vao tsy nafaty baolina lay adversaire tonga dia teony ao ohatrany tsy tompo-tena tsony rehetra na ny lehilahy lehibe ny orakoraka satria nandresy tao anatin'ny fandreseny. Dia tahaka izany hitonan'Andriamanitra antsika zay manana an Jesosy ka manorina finoantsika ao am' Jesosy sy ny azo fijaliana. Halleluja. Amen. Anovavako anareo ao, anovavako anareo ao fa ho toizako ihany ny afatra rehefa avy eo fa andaontsika aloha anao hira anankiray. Le hira zay efa nataontsika teo no mbola averintsika hoe avo indrindra ianao. Tiako asandratsareo matsy ho asandratsika io Andriamanitra lehibe, Andriamanitra mahagaga io. Tiako tena ampitoerina ao anatinao io Andriamanitra lehibe, Andriamanitra mahagaga io. Dia amin'izay anakely ny vavaka ataoko ho anareo ho ravany sakana. Andao azy akipimo maso dia ho ataontsika zay ry zay. Akipimo maso ao anatin'ny hira aoka analika tokoa ny zeza fiadrana fahasoavan'Andriamanitra.
sotra jesosy manarika nisy fiandrana fahasoavanao zahay manompanao andriamanitra avondrindry lay andriamanitra miasaka tsy misy masakana lay andriamanitra manao etsika tsy misy matohitra lay andriamanitra mokany ho mpandresy malona sakana ivavaka isika dia anorina ny finoantsika sy fanantenantsika ao amin'i jesosy sy ny azy fijaliana ary tsy androany ihany fa aoko saintsaintsika ny amin'i jesosy sy ny azy fijaliana fa izany no mahatonga ny herin'andriamanitra miasa ka mokana ho mpandresy malona ny sakana rehetra ataony devoly natao andresy ianao no jesosy sy ny azy fijaliana ianao malala izay tombavaka tokony ataonao malala izay tombavaka tokony ataonao ianao dia noho ny amin'i jesosy ny azy fijaliana dia toeriny devoly sy rempanao sakana tonga zao dia zao miala eo amin'ny tenanao ailio hiala amin'ny tenanao izy tondroy ny any amin'ny trano fonenanao dia ilio hiala le mpanao sakana tondroy hiala ny toeram-piasanao dia roa hialany ny mpanao sakana
mangetaetana maniry lalandava ika manamina. Sy afaka ao am-poko. Ny foko ry mpamonjy. Zao ihany koa mampahery be ahy ny fomba fiasan'Andriamanitra rehefa amonjy ny olona izy. Hoy izy tamin'ny Mosesy, sararony ranomasina dia nekeny Mosesy ny anasaraka ny roa. Tsy nandà Mosesy, tsy nanohitra Mosesy satria Andriamanitra no miteny, ary matoa Andriamanitra miteny dia vita ny Mosesy zany ny manasaraka ny rano ramasina izararoa. Dia takizany akio zany no ataoko androany talohany nafatesan'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana dia hoy Jesosy, zao ny teny nataony, Lioka 10:20 hoy izy, efa nomeko anareo ny fahefana manitsaka amin'ny mainka sy mena rano ary mandresy ny rehetra anana fahavalo ka tsisy ampaninona anareo kory. Mbola tsy maty ambony hazo fijaliana Jesosy dia efa niteny izay teny izay. Vao nisokatra ny vavan'i Jesosy dia tonga dia nitombona be mihitsy ny famarinana izay teny izay. Zany no antony natonga an'ireo apôstôly, ireo 70 maromaro kokoa niaraka joro vavolombelona tamin'i Jesosy ka niteny hoe, Tompo, na dia ny demôny aza manaiky anay noho ny anaranao. Satria efa nomeny Jesosy azy ireo ny fahefana manitsaka ny demôny, mandresy maingoka ary mandresy ny rehetra nana fahavalo. Mino an'izany aho, anao hetsika zany amin'izao fotoana izao, hetsika ho fandravana ny sakana izay nisy teo aminareo ireo, ary mino ianareo fa ho rava isakana io, ho rava isakana io. Mino an'izao teny nataon'i Jesosy zao ihany koa aho, Matteo 20:20. Hoy izy, na inona vahanao rehetra ambony tany dia vahana any an-danitra, ary na inona fehezinareo ety ambony tany dia fehezina any an-danitra. Raha zavaina dia hoe nanome carte blanche ny mpanompon'Andriamanitra ny tompo fa izay fanapa-kevitra raisina ety ambony tany dia ho akasitran'Andriamanitra ary ho amarin'Andriamanitra sy ataon'Andriamanitra tanteraka. Ka raha ndray fanapa-kevitra zany androany hoe ho ravako ny sakana misy ao aminareo amin'ny anaran'i Jesosy, avy hatrany ny any an-danitra dia manamarina zay. No zany mila mino ianareo, fa raha tsy mino ianareo, ina moa ny azon'Andriamanitra atao? Miakina finoana avokoa zavatra rehetra. Ary zay no antony mahatonga Jesosy zao foana ny fomba fiteniny, tokava aminao araka izay irinao, tokava aminao araka ny finoanao. Amen na? Efa ntantarako teto zany. Nitory tany Ambatondrazaka izahay, nanao fitoriana filazantsara. Dia nambarako tamin'ny olona izay nanatrika fotoana sabotsy hariva sy ny alahady hariva fa Jesosy ilay fahiny no Jesosy tamin'ny andron'ireo apôstôly
ary Jesosy mandraka ankehitriny. Nambarako tamin'izany fa mpanasitrana Jesosy, mpanafaka Jesosy, tsy miova Jesosy. Dia nambarako ihany koa hoe ivavako anareo a, raha mino zany teko zany ianareo dia ho amarin'Andriamanitra eo aminareo ny mampamonjy an Jesosy. Dia ny akamaroan'ny olona tokatao moa ho lefa vonona ny ino ny toroteny izay ataoko. Vokany marobe ny marary sitrana. Tao ireo olona zay ngeza be ny kibony, nisy kista ozy izy ny kibony, fataoriana vavaka dia niala le fifitosana tao ny kibony, lasa fisaka le kibony. Amen na. Tao nisy ankizy vavikely anankiray teo amin'ny 3 volana teo eo izy. Vao teraka 3 volana misy voto amin'ny tendany, misy kista. Efa natao daholo fa tsy afaka le izy. Dia namonjy fotoana izy sabotsy, vita fotoana sabotsy, anisan'ireo olona nody tsy sitrana ny zanany. Tsy nakivy azy anefa zany fa toka izy ny alady hariva. Ary tao anaty fotoana mbola tsapany ihany le mivonto, jereny mbola tao. Vita nefa mivavaka sitrana ilay zaza. Niala le fifitosana. Amen. Ny fahafantarako azy a, tao amin'ny mihitsy le finoana fa raha kivikivy izy efa tsy miverina izy ny alady hariva. Fa tao amin'ny finoana hoe amin'ny alalan'ny vavaka tao le mpanompon'Andriamanitra io ho sitrana ty zanako ity, ary dia sitrana tokoa izy. Ka tsika rehetra toka eto mila manam-pinoana hoe amin'ny alalan'ny vavaka taoko dia ekeny any an-danitra ny vavaka fandravana sakana. Ary za mieritreritra anao hoe roviana reny tena ho ravany sakana. Marina fa manana fotoana ny Andriamanitra, fa niritsika aloha ao anatin'izao volana vitsivitsy melona marana taona izao ho ravany sakana. Voatay ianao. Fa niritsika ihany koa nefa androany dia androany ihany dia fa ho afaka ianao. Androany dia androany dia ho afaka ianao. Asiteka mafy be. Jesosy, Jesosy, tia anay, momba anay, mandrakizay, sady zany ve. Alleluia. Apetra amin'ny fonao tananao azy. Andriamanitra mangataka ny famindramponao lehibe ao ho an'ireto fiangonana reto. Mangataka aminao aho ome famelan-keloka ny rehetra noho ny amin'ny Jesosy maty teo ambony hazo fijaliana, noho ny amin'ny Jesosy nalatsa-dra teo ambony hazo fijaliana, ary amarina ny vavaka izay nataoko teo, ny teny izay nambarako teo, andrava sakana dia ho rava tokoa sakana, ho rava tokoa sakana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Zay rehetra sakana misy amin'ireto olona reto, na ny olona samy matoka eto androany, na ny olona efa ela be vavaka tato, esoriko amin'ny anaran'i Jesosy. Ravako tanteraka ny sakana, poteko tanteraka ny sakana, miala ireo mpanao sakana mba hatokavany soa ny fahasoavana rehetra ho amin'ny ty fiangonana ity, mba toka ny faniriany reto reto araka ny vavaka nataony hatramin'izay ho tanteraka faingana amin'ny anaran'i Jesosy. Miasanao Andriamanitra ho ravany sakana. Ho anareo mitsakana eto anoloana, mitsakana eto amin'ny diavana eto anareo, mitsakana eto. Misaotra anao Andriamanitra fa afaka manao vavaka ho an'ireto olona mitsakana reto aho. Sitraponao ny anafaka an'ireto olona reto, ary reto olona reto no angatako aminao Andriamanitra mba anehoanao fahagagana maika be mihitsy, ka atoato dia joro vavolombelona hitantarany amin'ny fanafahana lehibe ny raisiny. Tena manao fahagagana ianao ho an'ireto olona reto.
amin'ny anarany Jesosy Kristy tsy maintsy miala ny sakana, miala ny sakana. So dia zao tsy satiny mbola hipetrahanao mireto olo reto, kiala kiala, tsy vitany mika fe mahery fotsiny fa mivoaka mivoaka, miala ny devolim-panao sakana, miala ny devolim-panao sakana, tsy sady mbola hipetrahanareo amin'reto olony reto. Misaotra tompo, natao afaka reto olony reto, natao afaka, natao foana sakana eo aminy, horava sakana eo aminy, zay lasa foana levona 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 ny sakana, foana ny sakana, tsy manan-kerana ny sakana amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy sady mbola hipetrahanareo amin'reto olony reto, zay lasa 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 tapaka ny osiny, voelika amin'ny mpanao sakana, raiso fanafahana, raiso fanafahana, raiso fanafahana, raiso fanafahana, raiso fanafahana, raiso fanafahana. Sotra Jesosy eo zay rehetra ny toerana ny 100% ty fiangonana ity natao afaka, natao afaka. Asa mieritreritra nao devoly fa iny toerana izy dia tsy ho afahana, tsia afaka ry olony ireo, afaka sakana eo aminy, afaka sakana eo aminy, afaka amin'ny anarana Jesosy. Tsy mahery noho ny ranomasina mena ianareo fa rehefa naoetsika Mosesy dia saraka roa ny ranomasina mena amin'ny anaran'i Jesosy. No Jesosy ny azo fijaliana, rava ny sakana, rava ny sakana, rava ny sakana. Misotranao Andriamanitra. Halleluja, halleluja. Terao Jesu, terao ny maraina, terao ny atoandro, terao rehefa mody ny masoandro, lazao Jesu, lazao Jesu, lazao ny maraina, lazao ny atoandro, lazao Jesu, lazao rehefa mody ny masoandro, Jesu, 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 Jesu ny maraina, Jesu ny atoandro, Jesu, Jesu, Jesu rehefa mody ny masoandro. Ny voninahitra ho an'Andriamanitra ndao tsika hiroso amin'ny fanaterana ny fanatitra amin'izao fotoana izao dia manosy teloany ianareo mitondra ny mpahafolokarena na mitondra ny fanohanantsika ny émissiontsika. Mbola nao hira anankiray isika rehetra ao anatin'izany tompoko. Ni tanani maeri, ang kamang
Voninahitry ny tompo ataovy mafy ihany ny tehaka ao fa mesantsika voninahitry an'Andriamanitra. Alleluia. Dia amin'izao fotoana izao indray tsika dia lokana fotoana anaovana vavaka ho amin'ny mission izay ho ataonay any Antsoy. Ny fotoan-dehibe fankalazana faharoapolo taona ny RHEFI voalohany dia notanterahana tany Ambomandroso. Ny faharoa dia notanterahana tany Ambatondrazaka ary ny fahatelo ho tanterahana any Antsoy. Raha sitrapon'Andriamanitra amin'ny heriny an-tababolina androany tababolina androany fa diso ny teniko no miala eto zany izahay andeha ho any Antsoy. Ka dia mitaona anareo izahay mba hivavaka ho an'ny fotoan-dehibe atao any Antsoy io. Safaty fa amin'ny herinandroany 31 no miainga izahay dia mila mivavaka ho anay ianareo mba ho tain'Andriamanitra ny mission ataonay any Antsoy. Tena mivavaka be mihitsy ianareo mba ho rava ny sakana. Amen na. Tena tsy mbola nanetana-piny be dia be nampidera ohatr'izany hatramin'izay fa amin'ny mission anankiray io tena mila fanohana mivavaka izahay. Iala eto zay amin'ny herinandroany 31 dia vavaka nareo mba tsy hisy loza na ratra na fampitena hatratranay ny ampandehanana. Dia tak'izany ihany koa ny zavatra atao any mba ho tain'Andriamanitra be mihitsy ka ho fombiazana be no hitany. Amen na. Efa nitaniko amin'izany moa ianareo mino fa tsy nanadino ianareo iza zao tsy nanadino dia misaotra tompoko. Dia andoatsika zao hivavaka ho an'izay mission any Antsoy zay atao mitoeky any ny tananao any ny Antsoy dia vavaka tsika rehetra. Andriamanitra ankehitriny dia miray fo miray hevitra miray fanahy izahay manao vavaka ho an'ny Mampikony sy Antsoy. Isy famonjena lehibe ho ataonao any ry tompo. Isy olona marobe ho vonjenao any ry tompo. Ary amin'ny anaran'i Jesosy omena voninahitra ianao. Rava ny sakana eny am-pandehanana mandroso verina. Rava ny sakana ao Mampikony sy ao Antsoy. Rava amin'ny anaran'i Jesosy. Noho ny amin'i Jesosy ny azo fijaliana mpandresy izahay. Olona maro vonjena any atoerana. Misaotra anao ry Andriamanitra eo. Halleluia. Amen. Dia raina tompo.
any Antsoy moa zany a ao mampikony zany zay no mandeha voalohany dia aorina ny mampikony dia makany Antsoy isy fitoriana filazantsara lehibe amin'ireo toeran'ireo dia mahafaharoapolo taona ny RHEFI azy moa dia ny mpanompon'Andriamanitra rehetra avany Boeny ny avany Betsiboka mazava ho azy fa faritry Sofia dia miangona any Antsoy daholo amin'io fotoana io tena fety be mihitsy ny any tena fety be ary amin'ny anaran'i Jesosy nirina olona marobe no voavonjy any atoerana amen na mpanao sakatsakana misy foana fa matokontsika fa ny tompo hiady tena hiady ny tompo amen na ia zay zany no filazana aperako amintsika rehetra fa andeontsika marina fotoana amin'ny 20 folontsika miaraka pasteur Zafilalaina ary amin'ny 2 miaraka pasteur Zafison Emile tsanganatsika tompoko misaotra anao zahay ry tombandriamanitray fa vita somatsara ny fotoana tondranao anay teto androany no amarinanao ny vavaka nataoko teo toriteny nataoko teo ravansakana amin'ny anaran'i Jesosy ravansakana noho ny amin'i Jesosy sy ny azo fijaliana ravansakana ka fitahina ho anay zao volana vitsivitsy melony amaranana ny taona izao misaotra ray io amin'ny anaran'i Jesosy naovana vavaka amen dia ino tsara amin'ny herin'ny androany tsy miova fa